Sehatry ny fampianarana indray kosa tanora mpianatra miisa 200 avy nanaraka fampiofanana teo anivon'ny sekoly ambony U' no notolorana ny mari-pahaizany androany sy nahazo ny diplôme masters 1 eo ihany koa ny licence ary ny DTS ireto mpianatra ireto saika nahitana solotena avokoa moa ireo lalam-piofanana 5 misy eo anivon'izany sekoly ambony U' izany Ravakaradriamanala Somra Samuel. Indray mihira misa telo dia indray mihira amboary tambatra fitino indray navoaka ny sekoly ambony U' tamin'ity androany ity teto amin'ny Atanaro Royal 20 vato izy ireo izay miparitaka amin'ireo sampam-piofanana misy eo anivon'ity sekoly ambony ity. Promotion anaky telo zany no avoakan'ny Université privée de Madagascar androany dia ny promotion amboara izay ahitana mpianatra ao amin'ny 4e année dia ny promotion tambatra izay ahitana ireo mpianatra 3e année na ireo mpianatra nahazo ny mari-pahaizana licence ary ny promotion fitia izay misy ny mpianatra 2e année mandray ny mari-pahaizana DTS na diplôme de technicien supérieur izy reto moa zany dia mariana fa 20 sy 200 mianadahy ny totalin'izy ireo zany tsara ny manamarika fa ireto mpianatra ireto dia nanaraka ny fampiofanana tany anaty salle zany na ny formation présentielle ka ireto mpianatra ireto zany ao aorianany izao fahazahoan'ny mari-pahaizana zao dia efa afaka sahady izy ireo miditra eny amin'ny sehatry ny asa indrindrindrindra ho an'ireo izay nahazo ny master 1 moa zany fa eo ihany koa ireo mpianatra izay nahazo ny mari-pahaizana DTS sy ny mari-pahaizana licence dia mbola afaka manohy an'izay fianarana izay ihany. Ny safidiny anaraka fianarana ambony teo anivon'ny Erika noho ny fahatsapany fa nafahana namafy ny fahaizana ilaina amin'ny asa tanterahany zany. Ny sampam-piofanana momba ny lalàna no misy azy ary isan'ireo nahazo ny mari-pahaizana master 1 izy tamin'ity androany ity. Ny safidiny sampam-piofanana lalàna teto amin'ny Université privée de Madagascar zany dia noho ny antony famorana fanatanterahana ny fianarana eto amin'ny fianarany U' na Université privée de Madagascar zany hoe ny ahafahana manambatra ny fianarana sy ny asa zany hoe manamora misehatra ny asa zany zay indrindra io nasarika anazy ankoatr'izay koa ireo mpampianatra efa matianina izay hitanao manana ny traikefa rehetrarehetra ahafahanao azo izay fiofanana. Ao anatin'ny fidirana amin'ny rafitra LMD dia andalam-panamboarana ankehitriny ny trano sekoly manara-penitra ny U' izay miorina an-tanan-dehibe. Anisan'ny zava-baovao lehibe zany eto anivon'ny Université privée de Madagascar amin'izao fotoana izao dia ny fanangananay infrastructure ngeza be zany izay manara-penitra zany raha izay no azo ilazana azy amin'ny toerana en plein centre ville izay otokanana amin'ny volana novembre eo ary andraisana ny mpianatra izay bachelier vaovao amin'ny volana novembre iny ka amin'izay fotoana izay moa zany ny Université privée de Madagascar dia tsy hisy intsony ireo na hoe annexe satria amin'izao fotoana izao misy anay dia Analakely tsara lalàna be oririka fa dia hitambatra amin'ny toerana anankiray daholo zany io Université U' izay ngeza be izay aorinay amin'izao fotoana izao io ary otokanana amin'ny volana novembre any hoany tsara ny manamarika fa rehefa misokatra moa zany izay université manara-penitra ny U' zay dia misy ny fiara-miasa amin'ny groupe Telma zany izay partenaire ny U' any fanomezan'izy ireo ny connexion fibre optique ho an'ny mpianatry ny U' amin'izay fotoana. Andraisan'ireo mpianatra azo ny mari-pahaizana baccalauréat amin'ny teton'ity ny trano-tsekoly amin'ny volana novembre izao. Fantatra ihany koa fa amin'ny 17 volana aogositra ho avy izao no hisy ny fandraisana mpianatra amin'ny taona 7 sy 4 ho an'ny fampiofanana trehana sy fampiofanana ampitain-davitra.